Tanora sy olon-dehibe miisa 30 maniry andrara sy sehatra amin'ny abaka no nahazo fiofanana tao Morondava nandritra ny 3 andro avy amin'ny fiara-miasa ny Ifandray, ny vondrona info du Menabe, ny RTL ary ny centre écotouristique du Menabe ao anatin'ny groupe Kimon Lodge. Fiofanana momba ny marketing digital, community manager sy ny web 2.0 mba ahafana mampisongadina ny soazo trandrahana ao anatin'ny faritra Menabe. Sirika Randrianarso, TV+ Morondava. Ho fiatrenan'ny firoborobon'ny teknôlôjia sy ho fanampiana ireo mpisehatra eo amin'ny serasera, ny centre écotouristique du Menabe dia nanolotra fampiofanana maimaimpoana mpiasika ny marketing digital et community manager izay sambany vao nisy tato amin'ny faritra Menabe. Nahatratra 30 ireo nisitraka ity fiofanana andiany voalohany ity ka karazan'olona maro, mpianatra, mpandraharaha, mpitandro amin'ny filaminana fa indrindra ny tanora sy ireo mpanao gazety. Tanjona ny anampiana ireo mpikirakira teknôlôjia ahafahany mifototra bebe kokoa amin'ny fanandratana sy fanehoana ireo mampiavaka ny faritra sy ho fanampiana ny tanora mba ahasay sehatra sy andraharaha eo amin'ny sehatry ny abaka. Anana tombony bebe kokoa ireo ankizy ireo tamin'ity formation natao ity satria eo ireo mitantana hôtel ahafahany manao publicité mampafantatra ny hôtel tantanan'izy ireo eo anivon'ny internet. Eo ihany koa ireo ankizy mikasa anao vente en ligne dia ny anarana atao ihany koa. Eo ihany koa ireo ankizy sehatra eo amin'ny resaka publicité par teknôlôjia dia ho hainy izany ary indrindra fa ny filalaovana ny Facebook, ny Twitter, ny YouTube dia tena ny anarana nandritran'izay 3 andro zay dia arana tombony izy ireo amin'izany rehetrarehetra. Miantso ny rehetra hifanampy sy hijery hatrany ny tombotsoa iombonana moa ny tale général ny groupe Kimon Lodge ary ezahana ny hitohizan'izao fiofanana izao mba hivelaran'ny tanora. C'est un élément essentiel aujourd'hui pour pouvoir développer et avancer dans la technologie. Et io zavatra formation ny azonareo zany dia tokony hoentinareo zany hideveloper les régions tsika, mipublier zavatra tsara momba antsika. Naharitra 3 andro ny 30 aogositra ka hatramin'ny 2 septambra teo moa ny fampiofanana anarahana fizarana mari-pahaizana na certificat izao nitanteraka dia avy amin'ny fiara-miasa ny Ifandray, ny vondrona info du Menabe, ny RTL ary ny centre écotouristique du Menabe ao anatin'ny groupe Kimon Lodge.